Falmerabatsika rehetra ndray amin'ity androny ity manona ny fiadanan'ny tompo fa tsika tsara re avy izay tonga eto androany. Tsy adino ihany koa isika izay mpanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ity andro anio ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka ihany koa androany. Minaova salama tsara ianao indray androany. Raha tsy salama ianao dia izao no lazain'ny saotra masina hoe ny tenin'Andriamanitra dia famelombelomana ho an'ny nofony rehetra. Ina tsara hony? Famelombelomana ho an'ny nofony rehetra. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io ianonao dia mahasalama mifanahinao aloha voalohany indrindra dia mamelombelona ny ambiny rehetra ihany koa. Amen. Dia androany dia iaino ny afatra ny tompotra isika. Iaino ny saotra masina indray isika ary mino fa samy azo famangina avy amin'ny tompo daholo na izaho na ianao ao anatin'izany afatra izany ao anatin'ny fiainoantsika mety misy zavatra be dia be manelingelina antsika fa andao antsika tena hifantoka tsara ao amin'ny androany. Amen. Nao mbola zao kely le namanao akaikinao andao antsika hifantoka tsara ao amin'ny androany hoe eny ary anomboka ny famakiteny isika izara roa ny afatra androany mba tena azo anjara daholo ny tsirairay avy ovakitsika mialohan'ny ovakitsika rehefa aveo fa tsy mialoka ovakitsika rehefa aveo fa tonga dia ho azavaiko aloha le izy atao amin'izao toko faefatra ny ovakitsika rehefa aveo. Ity afatra ity dia afatra netiko tamin'ny herinandro izy ity dia apahana ray ihany no nomen'ny tompo tamin'ny herinandro fa rehefa namakivaky an'iny herinandro iny dia nomen'ny tompo apahany faharoa dia ho zaraiko aloha ny apahany voalohany izay efa mifampizarana ihany koa kanefa ho fampatsiahivana ao anatin'izany zavatra izany. Ny jaona toko faefatra dia tantaran'iza tantaran'ilay vehivavy natsaka zay aloha dia io tantara io dia zavatra mila haitsika ao anatin'izy io dia izao ny zavatra rehetra mialohan'ny hatongavany Jesosy tonga teto ambonin'ny tany dia zavatra efa vita lamina sy efa vita rafitra avokoa. Zavatra efa vita inona? Vita lamina sy rafitra avokoa. Io zany tsy zavatra tonga ho azy hoe tafahoana tamin'ny any Jesosy dia niresaka tamin'ny any izy dia nanasitrana ny any. Reny zavatra rehetra reny tantara efa vita rafitra avokoa. Ozy izy saotra masina miresaka hatry ny fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao dia efa nofidiny mo ao aminy isika. Dia tahaka an'izay ihany koa tantara io efa fantatra Jesosy hoe amin'ny andro tahaka izao sy amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia andeha izy ary hoentiny ny mpianany. Ary tahaka izao sy tahaka izao no fomba fisehon'ny zavatra rehetra izay hitranga. Dia lasa Jesosy tamin'ny madiva akaiky mitatao vovonana fa amin'ny tatao vovonana ny mandeha matsaka rano ny vehivavy Samaritana. Dia rehefa lasa izy nandeha nakaiky any Samaria dia efa fatany zavatra rehetra izay hitranga dia lasa izy naniraka amin'ny mpianatra andeha hividy sakafo. Ny mahatonga an'ilay izy hoe ohatran'ny senario namboarina izy io dia izao ny rano mpianana mandeha vidy sakafo tonga avany ny sakafo dia ozy izy indray miteny hoe za efa nihinana sakafo. Dia gaga mpianatra hoe fa izany nanome sakafo anao dia ozy izy Jesosy manambara hoe ny haniko dia ny manao sitrapony raiko ary mahavitany zany. Fa ny tena antony dia izao tsy tia no hitan'ny mpianana satria tsy zakany eritreritra ny mpianana sy ny fon'ny mpianany hoe ilay mpampianatra anay izay tena lehibe izay tena mahagaga dia miresaka amin'ny vehivavy Samaritana ary ilay vehivavy Samaritana dia vehivavy janga amin'io vehivavy ratsy fitondratena. Tena le fandrizalahy tsy tatinareo ny senario hitanareo sinema hitanareo eto fa mandehana aloha dia lasa izy mipetraka teo ambody fatsakana. Rehefa mipetraka teo izy dia tonga le vehivavy dia ozy izy niresaka tamin'le vehivavy mampidi-dresaka amin'izay tsy haiko na tena nangetaheta izy na tsy tena nangetaheta fa ozy izy miresaka raha vehivavy meo ahosodroko gaga be le vehivavy ahoana ianao no miresaka amiko tsy normal akory hoe ianao aty an-tanànanay
vao mainka fanampiny zay a ianao miresaka amiko ianao lehilahy jiosy za vehivavy samaritana tsy manandrara isika ka ahoana ianao no miresaka amiko dia vakintsika amin'izay ilay tantara Jaona 2:17 rehefa avy nangataka rano Jesosy a dia zao ny zavatra izay nambaran'ilay vehivavy niteny aloha zany ilay vehivavy fa manino anao mangataka amiko a dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta ihany fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta intsony mandrakizay fa ny rano izay omeko azy a dia oloha rano miboiboika ao anatiny fiainana mandrakizay dia hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko meo zany rano zany a mba tsy angetaeta na aketo atsaka intsony zany hoe ity vehivavy ity zany rehefa naheno alay zavatra izay Jesosy dia nietritra izy hoe ity lehilahy ity ngamba zany manao magia ity lehilahy ity zany ngamba manana fitaovana manokana izay mamoaka rano ohatrany amin'izao fotoana ianantsika izao sokafana fotsiny robinet dia mandray rano dia nietritra izy hoe zavatra tsy takatry ny saiko ngamba zany ny anana an'ity lehilahy ity fa raha ohatra ka omeny azany zavatra zany a dia tsy aketo intsony na tsaka eto intsony mazava ho azy Jesosy rehefa miresaka zava-panahy ary ny olombelona rehefa miresaka zavatra ranofo ny zavatra izay manamarika an'ity Jaona 4 ity a dia miresaka Jesosy ao arinany ao hoe rehefa mivavaka amin'izay ny olona manomboka eto dia mivavaka izy amin'ny fanasa amin'ny fahamarinana fa tsy mivavaka amina tendrombohitra intsony tsy hoe nekoka tamin'ny tendrombohitra ny olona akory fa amina toerana manokana ivavahany dia ozy izy Jesosy nyresaka hoe zay misotro amin'ity rano eto ity eto amin'ity fatsakana ity dia mbola angetaeta satria izao tsy misy olona mihitsy ka nandeha natsaka dia tsy niverina natsaka na tsika ary manodina robinet dia tsy misotro indray mandeha tsika dia samy vita fa misotro foana ianao misotro foana indray mandeha ao anaty tontolo andro ianao mety malany 2 litatra mety malany 2 litatra sy tapany zay ny normal ozy ny dokotera dia tsy maintsy misotro ianao misotro fa ozy izy Jesosy miresaka zay misotro ny rano zay omeko azy kosa dia tsy angetaeta intsony mandrakizay za rehefa mitory sy mizara dia mizara foana ny mikasika ny fahateram-baovao mizara foana ny mikasika ny fisotroana ao amin'ny Kristy satria na ny antony raha lasenabavy ny antony dia tsotra be ny akamaroany ny kristianina afaka manome chiffre anao mihitsy aho hoe kristianina 5 ao anatin'ny 10 dia tsy nisotro ny rano ny Jesosy Kristy mivavaka ny olona ataon'ny olona zany lasa fomban-drazana malagasy ny kristianisma rehefa raikitra famangina dia ozy izy lay olona vangina lay olona izay mamalo isika rehetra dia kristianina zany io fomban-drazana malagasy ny kristianisma ary amin'izao fotoana izao dia nisy nampiaraka mihitsy ary ny kristianisma sy famadiana mba patonga le izy ho tafaraka tsara sy tsy hiady fa hifanaraka tsara ny kristianisma fantatry ny olona dia kristianisma fankatoavana fanarahana fotsiny hoe aza mijangajanga aza mangalatra mandehana amin'izao manaova an'izao manaova hetsika tahaka izao manaova ianao dingana tahaka izao ny kristianisma fantatr'olona dia zavatra nitaizana azy hatry ny fony fahakely nanomboka tany amin'ny sekoly alahady tsisy ratsy zany mandalo ao anatin'ny fianarana katekomenina sy ny sisa rehetra dia miakatra tanatohatra tahaka izay mandeha rehefa vita ny katekomena na ohatran'izany dia lasa mihirany amin'ny koral lasa miditra diakona lasa miditra loholona mpiandry mpitandrina rehefa mafanafana fo kely dia lasa mianatra teolojia dia manaraka sapapampianarana maro isan-karazany zay tsy misy ratsy fa tsy mifanaraka amin'ity Jaona 4 ity ny Jaona 4 dia milaza zay rehetra misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta intsony mandrakizay fa mandeha any ianao anontany ny kristiana omeko autorisation mihitsy ianao aza maketo ny ray alahady fandana mba miandry fiangonana hafa dia anontany io zay voaka eo nao efa nisotro ny rano zay nomeny Kristy anao fa tsy fantatry ny olona akory ny dikan'izany fa vera fa rano voasina etsy am-pivoahany zany
zany ny anarana zany misy zavatra voeniko mihitsy voaingana hoe misy olona manamasina rano dia iny sotroana dia iny atao hoe rano Kristy fa zany zavatra zany ny fantatry ny olona mafeno coliseum rehefa handray diloilomasina avy any Israel fa nytanio zay rehetra nandray diloilomasina ianao ve fa nisotro ny rano zay omeny Kristy anao ianao ve fa mahafantatra fa misy an'izany fa matsiaro ny teny mihitsy ny azy voasoratra ny lazaina tamin'ny mpianatra rehefa nanontaniana ireo olona izay mpivavaka ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 7:20 raha tsy diso nandeha nitory ny filazantsara tsy tadidiko tsony fa tonga i Paoly nisy mpianatra jaona marobe izay nilazana ny amin'ny fiavian'i Kristy te nino ireo te resy lahatra ireo te nakany Apôlôsy te nitory teny te resy lahatra ireo ny momba an' Jesosy fa ozy izy Paoly amin'izay no nitonga moa efa niraisinareo ve fanamasina fony ianareo vonino zao mivaly tenin'ireo olona samaritana koa tamin'izany fotoanandro tany Samaria ireo olona ireo tena maly tak'izao izy tsy renay akory fa efa nomeny zany fanamasina zany ho amin'inona ary nanaovana batisa anareo olona vita batisa zany ny tantara olona nandreny fampianaran-jonina izay manambara sy milaza mibebay ianareo fa efa kaiky ny fanjakana lanitra olona ny bebaka zany inge io tantara io mba jereo zay raha tsy diso asan'ny apôstôly 18 na asan'ny apôstôly 7:12 ray amin'izay misy an'izay tantara zay fa olona mibebaka olona niala tamin'ny ratsy fanao olona natao batisa fa tsy nisotro ny rano zay omeko azo fiainana mandrakizay izay ambaran' Jesosy ary ny fanamasina io rano izay ambarany io fa kio Jaona 4 io fiarahana amin'ny tompo raha lasa anabavy tsy zavatra fanarahana drafitra napetrak'olombelona tsy fanarahana etapy napetrak'olombelona fa fandraisana izay omeny Kristy anao maninona no mitory an'izany foana satria marobe ny olona na dia tsika manaraka eto atoerana eto ary nampanaraka any amin'ny en ligne antanio ny tenanao efa nisotro an'izany ve efa nihinana an'izany ve sa mihay nitory teny sa mahafinaritra le fomba fanazavana sa mahafinaritra le ohatran'izao sa mahafinaritra le tahaka an'izao zay amin'ny resaka hoe misy olona tia le zavatra ambara misy olona nge hafahafa mihitsy ny rehefa akamelimely le tenitiny kozy izy le raha lazay tamin'ny voaniona tamiko voalohany indrindra na izy ary mety tsy matadidy azay resaka izay fefa ela be mihitsy ny dia nyresaka izay amin'ny rahalahy dia ny any tena tiako izy izy aminao dia zao satria tsy tiako zavatra teneninao azonao ve zany ny tena hitiavako anao dia tsy tiako zavatra teneninao zany hoe mamely azy le izy dia tiany fa apetrao ny fanontaniana ny sotro ve ny sotro ve say fotsiny ihany ninona dingana vitanao ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana dia misy karazana olona be dehibe nanao karazana sakrifisy izay tsy vitatsika ary mety tsy ho vitatsika mandra-patapitra ho fofona itsika misy olona tena nanoka tena ho amin'ny fahamasinana nitady ny fahamasinana amin'ny fomba tena tsy apoizina sy tsy eritreretina misy hatramin'izany hoe tsy omena plezira ity vatany ity zay rehetra manome plezira ny vatana dia tsy omena daholo satria ozy izy sotra masina hoe mila omboana ny filana dia inona ny ataondry zareo mampahory tena amin'ny alalan'ny sakafo ratsy dia rehefa mihinana matsirotsiro kely satria somary reradreraka ny vatana dia mibebaka ny ranomaso mifona Jesosy fa tena nanome fifaliana ho an'ny nofoko atompo fa mijoro vavolombelona izy rehefa tena tsy henoko ny fiainana omeny zany Jesosy izy misy olona ny vavaka hatr'izay nisiny nianatra ny karoka nitady ny fomba rehetrarehetra manana hatramin'ny doctorat en théologie mpampianatra any amin'ny université de théologie fa vanim-potoana anankiray izy tena miresaka sy mijoro vavolombelona hoe matahotra ho very any amin'ny elo tsy azoko antoka hoe ho any an-danitra dia hitan'ny tompo fananana etaeta izy teny taritiny tompo teo amin'ilay rano mboiboika tsy manapataperana ho fiainana mandrakizay dia rehefa hitan'ilay rano dia ozy izy ty docteur en théologie ity
ity mpampianatra eny amin'ny université mpampianatra mopera ozy izy hoe teo voatsaroko fa nateraka indray aho tena enjana nge zany raha lasianabavy hoe ianao mavita parcours ianao moanina ianao fady fifandraisana amin'ny fiarahamonina mba tsy andotoana amin'ny fanahinao fa ianao tsy nahita ary tsy tafahoana tamin'i Jesosy Kristy. Ny teboka voalohany ifampizarako amintsika amin'ity androandroany ity dia aza manaratra eny rano fotsiny ianao, aza manompo fotsiny, aza manaiky horesena lahatra ny anatin'ny sainany fotsiny hoe ty noatra zao dia ty noatra zao dia ty tsy mety. Afaka miady hevitra mety sy ny tsy mety rehetra isika eo anivon'ny fivavahana. Afaka miresaka tsika hoe tsotra zao ny fanaovana rakitra fa ohatran'izao, tsotra zao fomba vavaka fa ohatran'izao, afaka edina hevitra zany. Fa melohan'izany zavatra rehetrarehetra zany dia ny fototra efa nisotro marina ve aloha sa naheno ilay tantara fotsiny. Tsy mitovy ny olona ninana gâteau sy ny naheno hoe tsara be ilay gâteau ariananary. Fa ny olona naheno an'izany noho ny amin'ny fanambarana fotsiny hoe atso misy gâteau tsara be fa tsy nihinana an'ilay izy dia voafafy izay fanambaran'izay rehefa misy olona anankiray mandiso an'izay dia milaza aminy hoe za nihinana tao fa tsy tsara aho fa atsy misy tsara lavitra miaraka amin'ny maso miresaka tsara. Conviction atsy misy tsara lavitra tena zay lazaiko anao, milazanao miova hevitra io raha io. Raha ny henoko dia tsara olona tatsy fa nisy olona laza ndray ary tena mandresy lahatra be filazany azy fa atsy io ny tsara lavitra. Zany mahatonga ny misy ny atao hoe fiverenan-dalana eo amin'ny tontolo kristiana. Satria maninona olona tsy nisotro fa nandre fanambarana fotsiny ihany. Ny fiarahana amin'ny Kristy avako malalo tsy fandrenesana fotsiny ihany fa fihinanana goûter manandrana. Jona voalohany, toko voalohany, andininy voalohany, zao zavatra torianay aminareo. Zay hitan'ny masonay, no renesy sofinay, nandramanay, no tsapainy ny tananay. Dia ninona ny teny fiainana. Niara-ny aina tamin'ny teny fiainana io izay Jona. Eno fanahinay io, eno amanay io. Misy olona be dia be nanandrana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, nahita fanasitranana, nahita famahana olana, nahita fanamboaram-piainana, nahita fananganana, nahavita trano izay noho nivavaka fa tamin'izay tsy mivavaka, tsy nahavita, tsy natsangana na WC ary. Fa rehefa nanomboka mivavaka izay dia nitsofo ny pastera rano. Dia tsy adino ny fanatitra niaraka tamin'izay, io tsy mandeha ho azy io, sao dia metrehitra azo fotsiny fatany eo. Fa matoa matsangana dia misy hetsika nataotao. Dia rehefa nanao an'ilay hetsika nanaovina mpanompon'Andriamanitra anay izahay dia nitsangana fototra ary vita tamin'ny fomba tsy napoizina ny trano. Zao zay tena tsy manofa intsony, mahafinaritra be zany. Fa tsy midika izany ny sotro ianao. Dika fotsiny zany hoe nahazo valim-bavaka ianao. Zay fotsiny ihany. Ao anatin'ny boky Matthieu toko 7 dia misy tantaran'olona miresaka hoe zay nge fa nanao asa maro tamin'ny ianaranao. Zay nge fa nitory filazantsara, zay fa naminany tamin'ny ianaranao. Nanao asa mahagaga maro zay. Androany avako malala. Aza mionona fotsiny ianao hoe miara-mivavaka tsika. Aza mionona fotsiny ianao efa atsondry zareo hoe ralahy. Efa ataony kalain tsara mihitsy ka. Tsara zany zavatra zany. Fa niteboka voalohany efa nisotro fe ianao. Ary mila misokatra tsara fonao. Io tsy maninona le lazaiko anao teo tantaran'ny Martin Luther, mpanangana ny fiangonana Lutheriana. 27 taona izy vao tafahoana tamin'i Kristy. 28 ans izy efa moaniny, efa manana doctorat en théologie. Fa 32 ans zay vao eniny. Hatry nandritry ny androm-piainany rehetra tsisy natao fa tsy nivavaka, fa tsy naheno. Tsisy mahamenatra mihitsy hoe fa za nge efa mivavaka efela be. Fa za nge efa ohatr' izao nisy bebe anankiray izay nitoriany Renard Bonquet teny. 4 taona izy vao naheno ny asa-pamonjen'i Jesosy. Ozy izy bebe à 84 ans. Mpitendry orga ao am-piangonana izy amin'io. 30 taona sa 50 taona nitendriny orga atao anatin'ny fiangonana. Ozy izy efa maninona ary zao avao naheno an'izany. Fa ahoana ary zany e? Firy taona ny vavahako e? Tsy nare an'izany aho e. Androany zavatra resako aminao voalohany indrindra, tsisy antoka anjovana ny fiainana mandrakizay.
afa-tsy lay ranom-boiboika tsy manapataperina velona ao anatinao tsapanao ve zany aloha raha vao tsy tsapanao zany mandehana manatona an Jesosy dia manaova tahaka an'ilay vehivavy mba homeo an'izany rano zany ihany koa atompo Jesosy za efa mivavaka zao taona za efa manana an'izao andraikitra zao za efa tahaka an'izao za efa nitory za efa zao nahita karazan'olona be dehibe mihitsy ateto anivon'ny tontolo mpivavahana efa mpitory teny fa miverin-dalana efa mpitory teny fa niala ary ny fefarany dia ratsy satria na ny antony fandrenesana dia mitantara hoe tsara be le gâteau fa tsy nihinana an'le gâteau zay io mandre fotsiny dia iny tantara iny no resahana amin'olo-kafa rehefa avy eo fa tsy nanandrana an'le izy akory efa nahita élève pasteur fa amin'izao fotoana iresahantsika zao athée élève pasteur io fa athée tsy mino an'Andriamanitra intsony inona ny antony satria mitory miresaka mizara mafana fo amin'ny fivavahana sy sisa rehetra fa tsy nisotro ny rano zay omeny azy fa ny alalananao fa nisotro ny rano zay nomeny anao ianao dia hozy izy milaza misy loharanom-boiboika tsy manampataperana matoa tapitra dia tsy izy zay fa rehefa miteny izy hoe tsy manapataperana dia tsy manapataperana io fa mandrapatapitra ho fofonainao na 20 taona ary ianao vao maty dia tsy tapitra mihitsy ny loharanom-boiboika any anatinao any misy fotoana ianao reraka misy fotoana ianao kamo misy fotoana ianao mety kivy misy fotoana ianao tahaka an'izay olombelona rehetra fa enao misy miazona ny anatao fonao any misy mandrehatra ny flamme ao anatinao ao mahatonga anao tsy mety miverina fa tsy hoe mahatonga anao tsy mety miverina dia matahotra no any amin'ny afo be tsy loharanom-boiboika tsy manapataperana zany fa tahotra olombelona fotsiny ihany hoe mahatonga antsika tsy miresaka sy mampitahotra karazana fampitahorana eto amin'ity fanompoana ity satria ireny tsy mahazona anao reny ary reny mamitaka fotsiny ihany hoe zay nge faniezaka tahaka le virgine folo igny dia virgine 10 ane zany le 10 ane nga izy nivadika fa nijanona virgine hatramin'ny farany izy fa solika fitaizany tsy tao tonga dia ozy izy nipapakatra hoe tsy fantatro mihitsy nareo navaiza mela amiko ianareo ozy izy dia afatritsika ao anatin'izao teboka voalohany zao kay maty le montre kakabe hoe vao 10 minitra foana ve izay resako zay ny afatritsika ao anatin'izao teboka voalohany zao raha lasianabavy andaontsika tsy hifamitaka ary andaontsika tsy hamita tena raha tokony hiverina mifototra ianao dia miverena mifototra fa alao manomboka mifototra toy izay mijaby train dia tonga any farany gara zay vao hoe tsy fantatro ianao navaiza alao ary nge leny ambony train dia eny ampovoany eny dia jeren'ny mpizaha ticket dia ozy izy aizany ticket anao dia tsisy dia midiny eto toy izay ianao efa any farany any zay vao tsy fantatro akory ianao any kodaodany amin'ny tsy fantatra any ianao tsy fantatro akory ianao navaiza fa dieny zao mbola velonaina izao tsika afaka miresaka zao tika izao toetra fonao dia izao toetra fanainao misy ranom-boiboika avy ao rehefa tsisy aza mandany andro aza mandany fotoana zavatra fa mandehana mandohalika eo anatrehan Jesosy dia miresa hoe tompo mba meo an'izany rano zany eniko angery tompo fa tsy manana an'izany eniko ange za mivavaka fa tsy afapo any anatin'ny foko sy fanahiko any eniko ange any anatiko any mbola mitoetra ao anatin'ny tebiteby eniko ange any anatiko any Jesosy Kristy tsy manana n'ilay teny fanambarana eniko any anatiko any ozy ny tenin'Andriamanitra milaza za nome anareo ny fitsara ny fanahy fa tsy eniko izany fitsara ny fanahy zany fa ny eniko dia mbola misy tebiteby ny eniko mbola misy fatahorana amin'ny fahafatesana ny eniko mbola misy fatahorana ny zavatra mitranga rehetrarehetra eo anivon'izao tontolo zao zanak'Andriamanitra tokony hanana an'izany ary tokony hatsapa an'izany zany ny vokatra voalohany hoeto ny fanamasina ao anaty dia ny fitsarana dia ny fifaliana dia ny etaeta hifandray amin'ilay zanak'Andriamanitra hifandray amin'Andriamanitra misy olona nge raha vao ratsiratsy fanentanana dia efa eo izy merikerika sy mijery kiraro ny atao io kiraro io efa hita hatrizay nisiny fa 20 taona nisiny io kiraro io efa hita foana fa mahagaga fa any le maso ary io tsy dinihana raha tsy efa amin'ny fotoana hivavahana
tokony mba maka fotoana hafa nareo mangalala ny kiraro iny dia une bonne fois pour toutes fa tsy any am-piangonana ny andinihana an'io rehefa tsy mirehatra ny anatinao ny fanahy zaranao raha misy maneno ty mesazy ty aloha jerena so mesazy maika zany ny signe zany any anaty any zany ny famantarany ny olona nateraky indray misy ilay loharano miboboka tsy manapataperana ao anaty dia manana faniriana sy etaeta ifandray amin'Andriamanitra ao anatin'io asan'ny apôstôly toko voalohany io rehefa nandray ny fanamasina ny mpianatra tao amin'ny Jaona toko 1:20 dia ozy izy sotra masina ny resaka hoe ary izy ireo nazoto isan'andro ny vavaka tsy alahady izy ny vavaka tsy larobe izy vavaka fa isan'andro izy mivavaka tonga fanamasina isan'andro izy ireo ny vavaka teo amin'ny fialofana teo amin'ny toerana anankiray izay atao hoe fialofan'ny Solomona teo izy niona dia nazoto ny zarany mofo tamin'ny fifaliana ary tsy nisy nanana fahorinana dia kely akory fa samy faly avokoa izy rehetra satria maninona misy loharano miboiboika tsy manapataperana mamelona ozy izy Paul amin'ny resaka misy zavatra marobe ianjadiny nofinay fa mbola mahery foana satria maninona misy loharano miboiboika tsy manapataperana miazona ny fifalian'ny rahalahy tsy ny fitahiana ny mafaly azy tsy mivalimbavaka amin'ny mampahery azy tsy ohatr'izay nanompoky ny tompo tsy nitsatra ny tombo ny karamako fa inona ny manome fifaliana azy loharano miboiboika tsy manapataperana ho fiainana mandrakizay ampahoriana mandraka arivo nefa mahavita mampifaly ny maro inona no mitondra an'izany loharano miboiboika tsy manapataperana fa raha ny fifalianao mbola conditionné feran'izao tontolo izao sy baikony izy zao tontolo izao teboka voalohany ty resako ty rehefa aveo tsika iresaka fa sao dia misy mikorotana eo any anaty fa le teboka voalohany amin'ny fiarahana amin'ny Kristy mihitsy fa raha vao fifalianao raha vao fiainanao no baikony zao tontolo izao dia aza manontany zavatra hafa aza mitady délivrance veran'ny olona mantsy fa ty délivrance ty tena mot magique mihitsy vao miteny amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mivalona daholo ny zavatra rehetrarehetra zay tsy metimety rehetra tonga dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy nahita sujet de prière anankiray zay tany amin'ny taona 2011-2012 tany lista be mihitsy ao anatin'ilay lista misy raisiko fanahiny mamiliardera zay ny ao anatiny ao tena ozy tamin'ilay raha nabavy satria tao anatina ina moa intercession le izy dia reto ozy misy sujet de prière ozy aprimoany ty tazomoanao rery ty raha mandresy lahatra anao fa tsy azonao entina atao amin'ity fanompony ty tantara be da be anao ty any anaty any izaho toetra raha efa misy an'ilay loharano miboiboika aloha aza entina ny expérience anao fantatry Jesosy io aprime ny expérience aprime le firimpolo taona aprime le za fa nanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako za fa nanao fifanekeny za fa nanao an'izao za efa nanao an'izao tsy izany ny famantarana tout le monde afaka miteny an'izany za manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka androany fa misy loharano ve ao fa zay Jaona 4 io misy loharano miboiboika tsy manapataperana ao anatin'ny fiainana mandrakizay zay zany teboka voalohany anatin'ilay izy ny teboka manaraka dia izay risotra masina faharoa isika atao bokin'i Jeremia atao bokin'i Jeremia toko faharoa 17 no jerentsika Jeremia toko faharoa 17 toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa zava-dratsy efa roloa no efa nataon'ny oloko efa nafoy ahy loharanon-aina izy ka niady lavaka famorindranno ho an'ny tenany nefa lavaka midritritra tsy matandrano izany
fa zava-dratsy rolo no efa nataon'ny oloko de fazy efa nafoia izay loharanonaina mitovy amin'ilay Jaona toko faefatra eto any loharano mboiboika tsy manam-pataperana ka niady lavaka famoroin-drano ho an'ny tenany nefa lavaka mitritritra tsy matandrano izany teboka faharoa iaho anatin'ny afatra dia zao ny voalohany zany dia zay hoe efa nisotro marina ve ianao tsisy fanontaniana hafa tokony apetraka ao fa zay entre anao sy ny tompo zay rehefa tsy valide zay mandehana mandoaliko eo anatrehan'i Jesosy dia miresà mangala fotoana mihitsy hoe tompo za mba te hisotro tsy henonao indray mandeha vereno rarivo za mba te hisotro tsy henonao rarivo verena rapitso za mba te hisotro manova tahaka ilay iza moa le i Jakoba izay niazona n'ilay anjely mandra marainy andro tsy avelako ianao raha tsy tahinao tsy avelako ianao raha tsy tahinao dia manatona an Jesosy dia miresà tsy avelako ianao raha tsy henoko izany loharano miboiboika tsy manam-pataperana zany amenina dia ho hitanao fa omeny ianao ilay loharano amen rehefa avy miaraka amin'i Jesosy amin'izay ny olona ao anatina vanim-potoana anankiray mandeha ny andro mandeha ny fotoana mandritra n'ilay fotoana voalohany amin'ny fiarahana amin'ny tompo iny ny sasany maharitra enim-bolana ny sasany herintaona ny sasany roa taona ny sasany telo taona raha ny amanokana ohatrany teo amin'ny roa taona teo ny tadidiko na telo taona teo enim-bolana angamba fohy loatra fa mety herintaona eo manomboka herintaona ka hatramin'ny telo taona eo misy firehetana ny anaty misy etaetana ny anaty misy faniriana ny anaty misy fandrosoana ny anaty tsy mety ny ao anaty ao raha tsy manatona tsy le hirahira ny mafaly zany koa mbola famitahana hafa misy olona tena le hirahira fotsiny tena mahafinaritra anazy ary raha vao tsy mandeha ny hira mahafinaritra azy atao anatin'le fiangonana maimaina kely izy tsy nataondry zareo le anako lava ny andro be hoe vity ty dia mba tena ohatrany tena ao le filinina dia tokony mba ty zany manaraka eo zany atao hoe olona fanatika fotsiny za zany mety saitsika zao ina différence ny olona nateraka indray sy fanatika ny olona fanatika le mivavaka iny azy ny tena mahafinaritra tsisy ninona mihitsy ao andohany ao mirahira izy tena maniditsidina any amin'ny lanitra fa 7 fa 10 fa 12 any izy fa tsy tena mahita an'le zavatra fa ny olona nandray tena le fifandraisana amin'Andriamanitra le tena hery ao amin'Andriamanitra iny ny tena mahafinaritra azy ary iny ny tena azony ainy za rehefa mandeha ny fotoana mandalo ny andro sy fotoana roa taona telo taona mandeha moramora eo dia inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra miova ny fiainantsika amin'ny voalohany ny fototra hifaliana ny loharano lay zavatra zay sotrona ao amin'Andriamanitra iny ny tena mampifaly lay firaisana amin'ny Kristy lay fotoana hivavahana iny ny tena mampifaly fa rehefa mandroso ny andro sy fotoana miova amin'izay le izy lasa manomboka misy esprit critique zay ao anaty ao lasa manomboka efa te hivelatra manomboka te hitady zavatra hafa manomboka te milamila episy kely zavatra ny aina kotsinina le izy efa mazatra be le manamazy tena mifoaza maraina foanana le ohatran'izao aizany mba misy afatra mba hafahafa kokoa dia nandefa radio dia naheno afatra mampime hoe misy mampime ohatr'izany ao anatin'ity zavatra ity dia manaraka isan-kerinandro aloha avy eo nandeha nitazana tany kay tena tsara kokoa le mijery any direct fa le amin'ny radio koa ohatrany tsy ampy tsara le filinina fa miaraka amin'le gesta tena mety tsara efa miova le loharano azonao miova le loharano misy olona ozy lasany anatin'ny hira sy mozika indray tsy le relation amin'ny Kristy intsony no mamelona ny any anaty fa raha vao miova amin'ny mpitendry raha vao tsy eo le mpitendry tantara-piainako daholo zany misy rahalahy anankiray zay ny rahana isy rahalahy matsomo tamin'izany fotoana zany fa mbola tsy tena mahibe ohatrin'io izy tamin'izany fa vao zay rahalahy mpitendry zay fa tena miady eo akaikiny daholo le rahalahy kely rehetrarehetra tsisy concentré amin'izay fotoam-bavaka fa any amin'ny tanan'le rahalahy foana dia vao maika koa hitan'le rahalahy taony mandehandeha maniditsidina mihitsy io tantara nisy rahalahy zay ny resaka hoe za mba nanana rotriny fa tsy mety hita zany le izy io ary le fotr'izao fotsiny dia mety nandramana le izy tsy zavatra hafa voaka teo
le foany anaty efa tsy velona dia raha vao tsy eo le raha lahy dia mandeha any asandratra otiko la tanana efa mahay hoe asandratra rehefa mandeha zay tanana zay hery zayko dia mandeha any fotsiny ny tany maso koa efa mahay ohatra izao fanaovana azy ho anao Jesosy fa le loharano efa tsy eo intsony efa sorsa hafa efa migoka zavatra hafa zavatra kely oatra izany ingely izy raha lasianabavy Jeremia toko fa 17 vakitsika teo Jeremia toko fa 2:17 zavatra tsy rolonina nataony oloko ny Israely tonga dia arabaky teny lasa izy mifindra-Andriamanitra fa ny antsika le loharano efa tsy migoka ao amin'ny intsony isika dia zao ny lazainy sotra masina hoe zany loharano vaovao izany anefa dia loharano vaovao mitritritra tsy mahatandrano akory tsy mahafapo akory fa miverina amin'ilay tantara n'ilay vehivavy teo amoro ny fatsakany Sikara zany io tantara io Sikara ny anaran'le nanao an'ilay fatsakana teo amoro n'ilay fatsakany Sikara inona zavatra natao teo hozy Jesosy miresaka raha vao misotro amin'ity loharano ity ianareo dia tsy ho afaka etaeta mihitsy misy olona manompo an'Andriamanitra ny ainga tamin'ny fototra tena tsara tena nisotro tao amin'i Jesosy vatolampy loharano iny hevitra ilay sarina aseho tao amin'ny désert mikasika an'ilay vatolampy namoaka rano iny ny sarin'i Jesosy Kristy ary izay nisotro tamin'iny velona daholo fa mivanim-potoana anankiray ao anatin'ny fiainantsika nisotro ianao fa votsitra le izy ao ampovoany ao lasa loharano hafa indray nisy sasany nangataka zanaka tamin'Andriamanitra rehefa azony zaza 3 taona voalohany niarahana tamin'i Jesosy ny loharano fa tonga vahiny kely indray ny loharano iny no mibaiko ny zavatra rehetra ao anatin'ny tokantrano iny ny patron iny metimety ny fiainana iny dia sambatsambatra ny ray aman-dreny mety ny fiainana hafahafa iny miakatra ny température samy milamila vaniny daholo tsy kitihana zaza jerijerina le zaza karakaraina loharano daholo iny zany loharan'mpifaliana sy ny loharan'alahelo fa iny tsika foniny goka tao amin'ny Kristy ny loharan'mpifaliantsika dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra avy-vavaka adiny ray ianao dia ozy izy lahira hoe hafaliana manahoana zany ora iray manatrika ny seza fiandriananao mbola migoka tsara ianao ny dikazay fa rehefa miova ny loharano efa tsy antsony le izy fa lasa amin'ny zazakely indray sasany nahazo vady tsy ratsy ny mahazo vady fa ratsy io rehefa vadika io no loharano zany mahasari-piaro an'Andriamanitra zany ny tenenin'Andriamanitra atao anatin'ity Jeremia toko fa 2 ity tsy ratsy zany fa ireny rehetra ireny azatakalo an'ilay tena loharano dia tsy iza fa Jesosy fa reny mitritritra tsy matandrano mafinahitra io vetivety ohatra ny tonga dia hiara-hiakatra ho any amin'ny paradisa dia any ny hanohy ny fiainana mandrakizay rehefa ny an-danitra ny io izy Jesosy tsisy mpivady tsony dika zany diso lalana tanteraka le mieritreritra reny hoe toizantsika ny ekoatra tsisy any ekoatra toizany zany zay tsy vita teto dia tsy vita ary marina ihany le hira anankiray fakatiava ihany raha mbola velona iny any ekoatra tsisy toy ihany tsony tsy fakafantatra tsony izy Jesosy hoe ohatry ny anjely izy rehetrarehetra zay fandehany io ka eto ny manararoatra afakaty eto manao bizo fa tsy hoe toizantsika rehefa any tonga dia tsy akijanona eto atao le tsy akijanona eto mena fitiavana eto zaraina zay toko zaraina fa rehefa tsy ratsy ny manambady tsy ratsy ny mananjanaka sasany nahazo trano sasany nahazo asa dia miova ny loharano zay tsika olombelona taitaibombina taitaitra amin'ny zavatra anankiray any daholo fosiny sainareo fanahy dia fotsitra ny ato aloha fa ozy izy Andriamanitra miresaka zaho irery ihany no loharanonaina izy irery ihany no inona hony izy irery ihany no loharanonaina
Hoy Salamo 7:87. Hoy izay mihira sy mandihy ny loharanonay rehetra Jehovah dia ao aminao. Inona hony? Ny loharanonay rehetra dia ao aminao. Mahazo fitahiana ianao fa fitahiana tsy loharanonao. Amen. Mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra ianao, omeny anao maimaimpona ny zavatra rehetra. Inge tsy fitahiana ny ratsy so dia verinao hoe ratsy be mampididoza sy mahavery eny amin'ny elo fitahiana. Zay nga manjitoriana azy eto. Fa fitahiana tsy zany ny ratsy. Fa ny problema dia fotsika olombelona zay mifamatotra ny anatin'ilay izy. Fa ny fitahiana dia zavatra natao hikarakarana ny fiainantsika. Hoy Zotra Masina miresaka hoe Andriamanitra manome antsika zavatra rehetra mba hifalitsika. Mba afatsika manana fiainana fotsiny amin'izao. Hoe mandeha normal fotsiny. Ny vola omenanao tsy ny vola ny ratsy. Fa rehefa ny vola lasa loharanonao. Efa vadika ny tantara zay. Ary ho hitanao ny alalana fa lasa loharanonao io dia ilay ambaran'i Jaona 4:4. Zay rehetra misotro ty rano ty dia maninona? Mbola ngetaeta foana. Izao toetra daholo ireo zavatra ao anaty fiainanao ireo. Ahitanao azy. Jerevo ianao fiera be manana zanaka mahay io. Iny tsy mijanona amin'ny vola, vola foana mantsy mahazo loza atao anatin'ity tantara ty. Fa io tsy mijanona amin'ny vola. Fa fiertean'ny ray aman-dreny. Mitantara mahita le zanany. Sy mitantara ny momba azy. Fa zany efa loharano. Avy eo io mandiso fanantenananao satria olombelona io ary misy fotoana mihitsy Andriamanitra mikitika an'io. Ary mamela ny devolo mihitsy kitio kely io. Asehontsika azy fa any loharano. Fa le zanaka ny rehareana na nondrana tsy napoizina inatsony rehareanao io. Hitapoky ite-pirenena ny fahadisoany sy ny zavatra nataony sy ny zavatra nitrangatany. Tonga dia mipirina ho azy vavy. Hitanao anatin'izay. Lasa iny loharanoko. Ny sasan'ny fahaizana mampahalalana iny loharano. Ny sasan'ny zava-bitany ara-pivavahana iny loharano. Tsisy loharano ireo. Jehovah irery any loharanonay. Jesosy Kristy irery any lay loharano boiboika tsy manapataperana ho fiainana mandrakizay. Ampifamatory any ny fonao, ny fananao, ny mombanao rehetra. Amen. Hoy resaka hoe ny loharam-pifalitsika fa iny dia ny fananana fifandraisana tsara sy matotra amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny loharanona alahelontsika dia rehefa misy manelingelina io fifandraisana amin'ny Kristy io, zay ianao nateraka indray tsara. Fa raha tsy zany ny fiodin'ny fonao sy fananao, mbola tsy ao tsara ianao. Zay ny tenenako hoe ndana mandoalika dia miresao hoe Jesosy io. Ianao aloha tena tiako fa asio fa. Ianao aloha tena tiako tena tiako le mivavaka aminao, tiako miaraka aminao Jesosy fa tsy henoko any anatiko an'izany loharano zany. Tsy tena ianao ny famatoran'ny fiainako. Atao anatin'ilay fotoana zay zany le teboka voalohany zay. Dia le teboka faharoa rehefa heninao amin'izay ny anatinao any. Fa tsy Kristy intsony ny loharanonao dia mila mibebaka ihany koa tsika. Mila maninona? Mibebaka. Natao hoe mibebaka dia tsy miala amin'ny ratsy fanao. Tsy voatery anao ratsy vao mibebaka. Ozy izy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:2 ao. Mitantara ny zavatra tsara rehetra vitan'ny Efesianina. Hitako ny asanao. Ianao mahavita an'izao, ianao mahavita an'izao, ianao mahavita an'izao. Tsisy zavatra ratsy mihitsy ny tantarainy teo fa nareo mitsangajanga velona daholo. Nanareo miteny ratsy, nanareo tia vola. Tsisy an'izany ao amin'ny Apokalipsy 2:2 ka hatramin'ny 5. Fa hoy izy miresaka hoe fa misy zavatra ambarako aminao. Efa nialanao ny fitiavana voalohany. Koa tsarovo izay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo dia mibeba. Jereo tsara amin'izay le suite fifampitohizan-teny. Tsarovo izay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo dia mibeba. Inona zany tokony hibebaka? Olona lavo. Inona ny atao hoe lavo? Olona izay niala tamin'ny toerana nisy azy. Zay olona izay niala
tamin'ny toerana nisy azy. Inona ilay toerana? Toerana izay nisotro an'ilay loharano. Izay nanana ny Kristy ho loharano. Izay nanana ny Jehova ho loharano. Tafaly izy teo amin'izay toerana izay. Ka tsy Jehova intsony ny loharano. Ka tsy Kristy intsony ny loharano. Mibebaka izy. Zay ny rétablissement, zay ny fampitoerana, zay ny fampiverena toerana. Mila mibebaka, mibebay ianao. Dia tsarovy ny asanao voalohany. Tsarovy ny fiainana voalohany. Dia mibebay. Dia aoka ho Kristy no loharanonao amin'ny zavatra rehetra. Koa izay atao hoe ny loharan'mpifaliana dia ny firaisana amin'ny Tompo. Ny loharan'alahelo dia ny fikorontanana mpifandraisana amin'ny Kristy. Fa rehefa miova ny loharano, loharan'mpifaliana dia endry tsara ny zanaka, loharan'alahelo maditra ny zanaka. Rehefa miova ny loharano, loharan'mpifaliana dia ny tombo ny vola. Omalina ndray 500 000, androany nandray 1,5 million. Jesosy tsy adino aloha anatin'izany rehetra izany, misaotra ny Jesosy. Fa hozy izy Jesosy miresaka ie, tsy isy fisaorana, fa tsy zatsony loharanonao amin'izao. Tsy zatsony. Fa zavatra hafa. Dia rehefa esorina amin'izay ilay loharano dia hozy izy ny olona hoe kapohan'i Jesosy. Inona fahotako kay? Zany hoe tsy isy lozanjo mihitsy raha tsy fahotana aloha. Tsy isy zavatra tokony sitranga zany ao anatin'ny fiainana raha tsy fahotana, tsy izany. Fa Andriamanitra te hiazona antsika ary Andriamanitra mitondra antsika tahaka ny zanaka malala. Fa zazasara isika hozy izy raha ohatra ka tsy mba hanarina. Fa ny fananarana dia fitenenana aminao, aiza ny loharanonao. Rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao io dia jereo izay zavatra iray hoe sao dia niova loharano indray ny interrupteur antsika izany. Ty interrupteur ty misy anankiroa, ny anankiray mamoaka avy amin'ny bateria, ny anankiray mamoaka avy amin'ny secteur. Raha Andriamanitra ilay secteur dia bateria zao tontolo zao, io misy limity. Fa secteur, ataontsika hoe tsy jirama ny anarany. Mba tsy adina hevitra be. Fa ataontsika hoe ty any an-dafotsika izany, any an-dafotsika. Lazao ilay akaikinao any an-dafo hoe izany. Antsina tsy tapaka 30 taona. Aty no comment. Ilay Andriamanitra iny, ato ilay izao tontolo zao, misy limite izao tontolo zao. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra ny loharano mandeha tsy tapaka ny jiro, mandeha tsy tapaka ny courant. Misy famelomana fona dia tsy mihinanao. Rehefa mandeha mantsy ty secteur ty dia tsy maka atao amin'ity bateria ty onduleur io. Fa rehefa tapaka secteur dia maka avao izy. Dia tahaka an'izay na tsy mahazo zavatra eo amin'izao tontolo izao ary ianao. Rehefa Andriamanitra, rehefa Jesosy Kristy ny loharano sotroinao. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra misy loharano miboboka tsy manam-pahatam-perana fiainana mandrakizay aminao. Dia hozy aho hoe jereo ilay izy. Manao ahoana ny any anaty any. Mbola misaotra ny Tompo ve? Manao ahoana ny fo any anaty any. Avelan'Andriamanitra hitranga hozy amin'ny problema, miditra tsara ny vola. Tampotampoka teo, tapina ny lalana. Efa lefa lahira hoe natapina aza ny lalana avy any avaratra. Fa tsy mety miverina mihitsy ilay lalana. Tsy mety miverina. Eo amin'izay ny izahana toetra ny fo. Aiza ny loharanoko Jehova. Dia eo ny manomboka mandoalika dia miresaka hoe Jesosy eo. No nitapina ilay bateria dia tsy nandeha intsony ilay zavatra. Tapina ilay vola dia tsy mandeha intsony ilay izy. Niena ilay izy dia tsy mandeha intsony. Niena ilay izy dia lasa iny nitondra alahelo. Lasa iny tsy mampinam-bary. Lasa iny tsy mampazotomana. Atao amin'ny tantaran'ny Baiboly ato misy tantara mampime. Misy tantarana mpanjaka atao hoe Ahaba zay, ngarainy amin'io mpanjaka. Dia misy anarana lehilahy atao hoe Nabota zay. Dia nangatahany Ahaba ny tany mboaloboky Nabota. Hoe taty mba vidiko. Na omeko tany tsara kokoa noho io ianao. Hozy izy Nabota ny teny, aniavanay io, anay io, lova avy amin'ny razambenay io, sanatria mpanjaka. No amidiko aminao. Mpanjaka ny dongo tsy nety nihinan-kanina. Tsy nety ny sakafo ngarainy. Lasa vadiny nanatona. Mpanjaka ino dia tsy mampihinan-kanina. Tsy mety amidiny Nabota amiko ny taniny. Tena
ianao sady efa laila lehibe mpanjaka ny anaranao zavatra olona kely ariny tsy azo dia midongo velona satria ny loharano tsy miorina amin'ilay Jehovah-Andriamanitra loharanonaina zavatra kely zavatra madinika tsy miorina tena anankiray koa moa le vadiko moa Jezebela ny anarana zay probleman'le manambady tsipino fa tonga dia nataony nidikizo hatramin'ny farany mihitsy nabota avy ny problemanao reglentsika izany tana matory ny tsy miaramila izy zao ny ataovy tana vonoy nabota meko anao ny titre ny taratasy ny tarantaniny nabota rehefa avy raha f'izay ny problemanao sasianao raha lasenam-pahafininino natao fiainantsika Jesosy Kristy irery an'ny loharano zay loharano ankoatran'izay ialao eto anatrehan'ny tompo Teresa hoe Jesosy ao tsy teny loharanoko isan'andro ianao miresaka mifanahinao tsy io ny loharanonao miasa ianao fa tsy ny asa ny loharanonao amen ny afantarana fa asa ny loharanonao rehefa menase voaroka ianao tsy mahita torontsony ianao herinandro korotandrotana le toeram-piasana mitady ho tapitra ny fiainan'le toeram-piasana efa manomboka mahamahana ho izy compression de personnel hony ary satria zany farany niditra tato sa zany voadaka voalohany indrindra raha zao fandeha amin'ny teny anglisy misy atao hoe LIFO zay last in first out zay niditra farany voadaka voalohany fa tonga dia matahotra ny any anaty any hoe tena zany andeha voalohany eto voakorotana ny fiadanana voakorotana hatramin'ny pastera amiray maraina hoe tsy mahita tory a pastera feto ambavaka resaka asa satria tsy any loharano satria lasa any ny loharano tsy Kristy intsony ny fanafody ilayntsika tsy asa fa Kristy fibebahana dia fanorenana fo amin'ny Kristy fa raha zay asa omeny anao memem-pona zany raha zay vola meny anao memem-pona raha zay zanaka meny anao memem-pona fa tsy zany ny fampitedavana ny spesialista sy dokotera rehetra ity hoe atsindray misy spesialista meny olona rano any ianao ny farany douche vaginale zava naheno zavatra zany raha nabavy tsy manana zanaka dia ozy izy le mpiara-vavaka hoe ity ranotya ity sasana rehefa ao amin'ny douche ndry fa tonga dia bevoka kambana zany hoe mampatonga ny olona raha lasana bavy mivily sy mivilany efa tsy Andriamanitra tsony ny loharano efa tsy Kristy ny loharano dia mitady zavatra hafa be dia be afahana mifaly ary tsy faly raha vao tsy azo io ohatra n'le tantarany nabota teo tadidinao zay na dia tsy teneniko ary hoe tadidio zay fa tonga dia tadidinao zay dia mitoerany ahaby ianao mitsiriritra zavatra inao mpanjaka ianao dia zany ny tsiriritinao Davida rehefa tsy mipetraka teo amin'ny toerana na mpanjaka azy vadiny oriny tsiriritiny vadina miaramila ambany grady izy mpanjaka faratapony ozy mihitsy Andriamanitra nandefa natana mandehana ianao mankany amin'ny Davida dia zao resahana aminy ianao nge nalaiko avy tany lavitra tany mpiandrondra ianao tsy mana kapasite ianao na ina nomeko vonina hatry mifanjakana ianao fa vadiny oriny tsiriritinao satria naninona nitsahatra tsy niady tsony Davida zay ny natonga an'iny tantara iny lasa tsy Jehovah tsony ny loharano fa lasa zavatra hafa dia tahak'izay ihany koa tsika raha vao tsy Kristy ny loharanontsika mitady zavatra hafa dia iny mampifaly dia iny mampalahelo dia ny alahelonao dia baikony iny zavatra iny ary fifalianao baikony iny zavatra iny afaka amin'izay tsika amin'ity fotoana ity fa efa lafo izay afatr'izay tsika hitsangana dia andiny tena dia hiresaka amin'ny tompo mihitsy raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto